fifaliana trany no hitsidiana ny tokantraminao ary idinidiniantsika eny amin'ny asa mifanahy masina resaka antsika amin'ny hoe ny fanahy masina dia mampiditra antsika amin'ny fahasoavany Jesosy Kristy mampiaina antsika an'izany mampitombo antsika amin'izany mampitoetra antsika ao anatin'izany dia toraka izany koa mampiditra antsika ao amin'ny fiainana ny fitiavan'Andriamanitra ray le fitiavana le antsoiny agape le fitiavana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny ezaky ny olona fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra koa agape io ary raisitsika dia isika kosa manolokolo azy noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ihany koa dia manjary misy vokatra izany fitiavan'Andriamanitra izany ary izao fitoriana izao dia raha tsy ny fitiavan'Andriamanitra no manentana anay araka ny teny Paoly apôstôly ny fitiavan'i Kristy no manery anay izany hoe tsy manery anditra tahaka ny hoe lalàna fa mahatonga ny tena mientana ny fo maniry mba hisara zay le agape zay ny agape dia manolotra tahaka n'Andriamanitra ray nambara hoe ty izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny dia mba hiainanay koa zany fitiavana zany dia anoloranay mahamaim-poana ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany androantsika dia resaka kosa ny amin'ny hoe ny fanahy masina mampiditra antsika ho amin'ny firaisana ao anatin'ny fiangonana izy toantsika nresaka momba ny fiangonana ny anambara hoe ny fiangonana dia tsy rindrina efatra ny fiangonana tsy antoko antoko-pivavahana ny fiangonana tsy fikambanana fiangonana tsy trano tsy fombafomba ny fiangonana dia naoriny Jesosy Kristy araka ny teny indro aoriko ny fiangonako dia io fiangonana aoriny dia ny fototra nandrenany azy Kristy ny vato fehizoro ny apôstôly ny fototra mpaminany tamin'izany vaninandro dia avy eo amin'izay mitohy ary mbola mitohy foana hatramin'izao ny famorenan'i Jesosy Kristy ny fiangonana trano fanahy ny fiangonana ary tsy fanapahan-kevitry ny olona anankiray ny fidirana amin'ny fiangonana tsy mitovy mihitsy zany le hoe tikotiko itsy fiangonana tsitsika fiangonana foana mola izy mafinaritra ny irao mafinaritra ny olona ao za tsy miteny hoe ratsy akory zany eo amin'ny fiaonan'ny zanak'Andriamanitra dia tokony hisy fifaliana indre tsara sady mafinaritra raha mipiralamy miara-monina fa tsy zay loatra le tena fidirana ny fiangonana ny fanahy masina no mampiditra antsika ao amin'ny fiangonana zay le dingana fahatelo amin'le tsodrano hoe ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo inona tonga famonjena ho antsika fitiavan'Andriamanitra ray iny le fifandraisana ray sy zanaka fa tsy dia tompo sy mpanompo intsony ohatrany tamin'ny Andriamanitra sy Israely ary zay mbola veriko aminao foana hoe ny zanaka tsy dia mahavatra loatra miteny Adonay ny zanaka dia miantso hoe ray io na avy hatrany dia miteny hoe Jesosy Kristy tompo satria efa misy fifandraisana akaiky fa tsy le fifandraisana tahaka ny fanahy-pahandevozana indray ka tonga dia avy hatrany dia tahotra foana dia tsy samy antso anarana intsony fa lasa miteny hoe tompo izay le Adonay marina tokony ajain'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no mitona antsika amin'ny alala ny fanahy masina hoe ny fanahy dia miara milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary ny fanahy no iantsontsika hoe an'Andriamanitra hoe aba ray io karaha zanak'Andriamanitra ianao karaha ny fanahy no mitona no iantso an'Andriamanitra hoe aba ray io dia tsy tokony ho arahanao ve zany ary zay le tendratra mandehana araka ny fanahy zany hoe mandehana araka izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra anao fa zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra anao atao hoe zanak'Andriamanitra ny fanahy masina dia mampiditra antsika ho isa ny fiangonana ary zay le hoe ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina iny le tsy ny communion
ampidiriny ao anatin'ny fiangonantsika dia manjary manana endrim-pifandraisana anankiray tsy mitovy amin'ny endrim-pifandraisana zay fantatsika hatramin'izay. Ny endrim-pifandraisana fantatsika hatramin'izay ohatra dia fifandraisana ara-pananahana, iny le antsoiny amin'ny teny frantsay filiation, fifandraisana eo amin'ny finamanana, tsy mifanalavitra amin'izay koa. Fifandraisana noho ny ara-potokevitra mitovy ohatra, na fiaviana mitovy, za tsy miteny hoe ratsy zany, mahasoa zany. Ary Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra ny olombelona dia noarin'Andriamanitra olanana fifandraisana. Dia toy izany koa isika rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia tsy tian'Andriamanitra hitokamonina ny olon'olona, fampidiriny amina ankohonana anankiray eo ambany fiain'Andriamanitra ray. Dia ny fanahy masina no mampiditra antsika no mahatateraka an'izany firaisana izany. Ary ny toetra ny firaisana io dia le agape, le fitiavana avy amin'Andriamanitra. Ary izany no mahatonga ny hoe mahavariana le teny hoe isika koa mahafony itsika hamonjy ny rahalahy, mahavariana zany. Zany ny mahavolentany le agape, ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Fa voafitana amin'izao teny zao ny lalàna ray manontolo ny tenin'Andriamanitra. Tiavany Jehovahandriamanitra dia tiavany rahalàna. Isy fotoana koa ary Jesosy ny teny mihitsy tiavany fahavalonareo, tsy vita amin'ny herin'ny teny zany. Raha misy olona mihevitra za mahay mity ny fahavaloko, dia mihevitra izay vitany tamin'ny herin'ny tena, dia lasa misy friariana, misy vozahozahoana, dia lasa tsy le Kristy velona ao anatiny mahatanteraka n'ilay izy, fa lasa mihevitra hoe ny tena ny mahatanteraka n'ilay izy. Tsy sanatria misy ataoko riare ny ten'Andriamanitra afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ary voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aby, tsy zady tsy nivelona fa Kristy nivelona atao anatiny. Raha afaka miaino ny ivon'ny fiangonana dia tsy noho iza zay, fa noho ny fanan'Andriamanitra. Ary zay ny antony tsy mbola mahatanteraka ny firaisampinoana feno amin'izao vaninandrenantsika zao, satria tsy asan'olombelona, tsy vitan'olombelona, marina tokony ho iritsika fatratra io, tokony ho tena etaetantsika mihitsy zany hoe tsy misy fihavana, tsy misy fanavakavahana, tsy misy fifanenjena sy ny sisa. Fa azadino ny fiangonana ny iray foana, na firy na firy anarana tokom-pivavahana, na toinona fa samy hafa ny fomba mampanao, ny fiangonana naorin'i Jesosy Kristy Tompo dia iray, tsy voafetra ny fotoana, ny elanela, ny fomba, tsy voafetra n'izany. Iray ny fiangonana, iray ny finoana, iray ny fanantenana, iray Andriamanitra, izay iray n'izy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Rehefa ny fanahy masina no manjaka ao amina antoko-pivavahana anankiray, dia sombiny mampiseho ny toetran'ilay tena atao hoe fiangonana eo antoko-pivavahana. Ohatr'izany koa araka le teny Tompo, na aiza n'aiza angonany roa na telo amin'ny anarako. Azakivy ianao fa tsy miaina akory ny herin'Andriamanitra, na dia misy aza ny confinement, vitsivitsy sisy zahay sady mielanelana ny toerana, tsy mahasakana mihitsy ny asan'ny fanahin'Andriamanitra zany, tsy voasakany ny elanelana izy, tsy voasakany fotoana izy. Ny zava-dehibe dia zao, ny firaisana amin'ny fiangonana dia ara-panahy, zay no ny voalohany indrindra. Ny firaisana amin'ny fiangonana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia jagaka tsika raha nisy anaram-piangonana anankiray izay niderain'i Jesosy Kristy Tompo manokana, dia Philadelphie zany ao amin'ny apôstôly, ao amin'ny apokalypsy. Tsy nomeny tsy mihitsy io fiangonana io,
na dinambarina ho fantatra ho manana hery kely ihany ianao fa no derainy io satria nahoana indikan'io Philadelphie dia fifankatiavan'ny mpirahalahy fiombona ny mpirahalahy communion fraternelle tena ilainy zany ry havana ilainao zany rehefa tarihiny fanahy tompo amin'izany ianao aza mijery ny fahalemena ranofony olona aza mijery loatra ny fombafomba sy ny aza tao zava-dehibe zany fa katsao le fiombonana ao amin'ny fanahy masina fa lasa fitahiana ho anao ny fifandraisana amin'ny rahalahy fifandraisana amin'ny anabavy mpirahavavy miangona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miray saina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy vitantsika zany fa nampanantena Jesosy tsy amela anareo kambody aho ny fanahy masina no mahatanteraka an'izany ny fanahy masina no mahatonga ny olona raha ny tena izy hikatsaka an'izany fatratra satria ny samy zanak'Andriamanitra dia samy manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny na dia samy hafa aza ny fanomezam-pahasoava na dia samy hafa aza ny talenta rehefa manaiky ny hotariany fanahin'Andriamanitra ny olona dia tafaray foana fa rehefa nofo ny mahazovahana dia misy faharavana foana ry fifandraisana ny ten'Andriamanitra izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ary raha vavaka ny tompo dia niteny mba ho iray ihany izy rehetra mbola tsy tanteraka amin'ny hita maso zany fa za milaza aminao ny vavaka Jesosy Kristy tompo tsy maintsy tanteraka rehefa tonga ny amin'irao ny lanitra Jesosy Kristy tsy atoko mpivavahana ray no raisiny na roa na telo fa ho raisiny ny fiangonany dia fitambaran'ireo izay nidioviny tamin'ny rano satria nandray ny famonjeny nandray le famelan-keloka natolony fanahy masina toy ny tompo marika amin'izany rehetra zany Jesosy Kristy no nanome Jesosy Kristy koa mbola mivavaka ho antsika kavanany ray ny fanahy masina no mampiaina atsika ary tsy tia ny aina rery an'izany isika fa ilayntsika ny fiombonana koinonia communion eo anivon'ny fiangonana dia ny tompo hitahanao amin'izany teny zany amen.